Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanafito izay anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahamatoa amin'ny tany, ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Andehantsika ankalazan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamo 3:20 izay fahitantsika eo amin'ny écran, ary vakitsika ny andininy voalohany sy ny faharoa ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra. Salamo 3:20 andininy voalohany sy faharoa manao hoe: aminao no anandratako ny masoko ry mpitoetra ny an-danitro, indro toy ny fijerin'ny ankizy lahy ny tanan'ny tompolany, ary toy ny fijerin'ny ankizy vavy ny tanan'ny tompovaviny, no fijerintsika ny Jehovah Andriamantsika, mandra-pamindra fony amintsika. Amen. Sandratro fa Yesu no panavotro, hitana ninanafaka ni aikuta wandavaka, irafe yuketraka izau afakenatra, famanana ny tompoko sa mandako sy aroko, revoko ho ankalaza fa tsy zampamonjena, ny anetren'ny lanitra mamero vero fatratra, ny kalo ny voavotra manatsika hiakatra, ny tava ny mpamonjeko no tsinjo ny fanahiko, azy manatsika ny aisinao ana, revoko ho ankalaza Jesosy zampamonjena. Favaka sika ndreto zay vahoakanao tonga mankalaza anao eto amin'ity toerana masiny ity, no ny andro ny akarana ny akaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra, mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray, ary mifona ho anay andro manalina, sady efa naniraka ny fanahy masina hoety aminay, ary ny fiangonana no pirofony zany. Tompo, misaotra anao zahay fa fitiavan-dehibe zany ary famindrapo ho an'izao tontolo izao. Reto zay amin'ity andro ny akaran'ity manao fampihavahana ho fiderana ny voninahitra ao Andriamanitra amin'ny mahandro lehibe azy, alehibe azo ny voninahitra ao sy ny anaranao eto amin'ny fiangonanao, ary eo ka iankohako izay anaiky fa inao no Andriamanitra, ary Jesosy Kristy zanako ao ny mpamonjy anay, ny fanahy masina ny mpanazava anay. Dia manatrety fampihavahana ity izay andraisana katekomenina ho mpandray-fanasan'ny Tompo, anaovana mariazy mba ho masina ny tokantranon'ny mpanomponao, ary andraisana ny olonao amin'ny alalan'ny batisa, dia hiderana ny voninahitra ao, andrenesana koa ny teninao mba horenay fa tianay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mahasoa-toerana ry havana. Kosa avy hatrany amin'ny fiainona ny soratra masina isika, ny hira voalahatra. Mamini tenina Jehovah masina, situni tenina si azuvana,
nilanitra olevona fa tsy simba nitenina iriny fokoko ny teny masina noho ny arena nafanana nabe ny tenina no tanako olovako mandrakisa omany ary riavana ny soratra masina araka ny salamy fafito amby efapolo salamy fafito amby efapolo any andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy ary ny filazantsara araka ny jaona toko fa efatra amby folo ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny andininy faharaiky amby telopolo ivavaka aloha isika misaotranao zay Andriamanitra rainay noho ny ty am'ty andro an'io ity andro lehibe amin'ny fiainam-piangonana ihany koa misaotra ary tompony amin'ny fitantananao ary misaotra ihany koa fa Andriamanitra hiteny aminay ianao Andriamanitra velona ianao ady aovakina ny soratra masina hotoriana ny soratra masina ianao fanahy masina no ahatanteraka izany izahay hamaky ny teny ny mpanomponao hitory ny teny ny fiangonanao handray ny teny fanahy masino mialoava ny teninao ary mametra ny teny aty anatinay tsirairay avy ho voninahitra ao zany ry tomponay ary ho fifaliany ny fiangonanao ihany koa amin'ny anaranao Jesoa amen. Ny teny rehetra dia hovakitsika amin'ny anaran'ny tompo avokoa. Mity hafatanana ary firenena rehetra mibio an'Andriamanitra fa Jehova no avy indrindra ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongotsika. Mifidy ny lovantsika ho atsika izy dia ny voninahitra Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobiana Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mbanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, maiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka ambony seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona olon'Andriamanitra i Abrahama, fa an'Andriamanitra ny ampingan'ny tany avo indrindra izy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rainray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay lazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no homeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo, fa izao ny laza taminareo hoe, andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tsy ahy ianareo, dia ho faly, satria makany amin'ny iray aho. Fa ny iray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny, efa milaza taminareo aho, dia ny tsy mbola tonga izany, mba hinonareo rehefa tonga. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrinana izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao, fa tiako ny iray, ary araka izay nandidiny iray ahy, dia izany no ataoko. Mitsangana, andeha isika hiala eto. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa nitendreny iray amin'ny fahefany ihany. Fa hahazo eka ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria
ary hatramin'ny farany tany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy tany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe: ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampekakina ny ala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny atanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. dia raha mitsangana isika hanao ny ira voalahatra. Mandrake saturia Antana inuna manzu Iananua tena kita tananiti O aficeso tanua ue Tanunaliti akutu pumamuze. Petraka ianareo fiangonana. Voalohany mitongona lalandava amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana fiamin'Andriamanitra raintsika ao amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ray Jesosy Kristy zarany ary ny fanamasina. Amen. Ny Jaona 4:4 ry havana, andininy 5:20 ka hatramin'ny 8:30, io no tenin'Andriamanitra izay eo ambany masontsika. Jaona 4:4, ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 8:30. Ny teny tsy maintsy lazaina aloha dia hoe rehefa mamaky an'ireo perikupa anankitelo ireo ianareo isika dia mahita ny asan'ny apôstôly. Ao amin'ny asan'ny apôstôly no mitantara ny fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Asan'ny apôstôly toko voalohany io andininy 4 ka hatramin'ny 20. Ny asan'ny apôstôly moa zany dia ilioka ny nanoratra azy. Fatantsika izany ho an'izay efa badika sotra dia mba halala tsara lioka. Anankiray amin'ny mpianatra izany nanoratra an'io, olona nahita maso, olona niaraka tamin'i Jesosy, dia izy no nanoratra ny tantara niseho tamin'izany. Ary anankiray amin'izany ty fiakarana tamin'ny ho any an-danitra ity. Mahagaga moa fa tsy tena mety zatra mankalaza an'io tsika. Ka man'izao mety be dehibe ny kristianina ny mivarotra, manjono, asa inona koa ngamba ny azo lazaina zao, manasa lamba, tsy fantatro. Tsy tena mety ho zatra an'io tsika nefa tena andro lehibe zany andro fiakarana zany. Raha mamaky an'ilay asan'ny apôstôly toko voalohany ianao ny andininy 1:10 dia misy teny manao hoe: ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina ny ala taminareo any an-danitra iny dia ahoana izy? Iny fiakaran'i Jesosy any an-danitra iny zany dia midika fa mbola manantena ny fiverenana sika. Zany ny dikan'io. Ka eo zany tsika izay ataona moa fa izay tonga ihany tsy maintsy mahazo moa zany. Fa dia tsika izay tonga eto dia mahatsiaro zany. Raha kristianina ianao, tena kristianina miaina tokoa, ny maha-kristianina anao dia anankiray amin'ny vanim-potoana tsy azonao dinganina ny andro ny akarana, satria andro lehibe mamelona fanantenana. Zany andro ny akarana zany, mamelona ny fanantenana. Andro ny akarana, aonao izy le lohateny, andro ny akarana mamelona ny fanantenana. Rehefa mamaky ny Jaona 4:20 ianao dia zany no tazanao fa tena mamelona ny fanantenana ny andro ny akarana. I Jesosy niakatra any an-danitra mamelona fanantenana fa tsy ny andro akory.
arak'izay tokony ho fantatritsika zany raha teo. Inona moa mbola tena ny eto amin'ity fiainany ity e, zay moa zany dia sahan'ny olona maro. Vao maly zao ny zaro frantsay nanao fanapahan-kevitra tany amin'ny parlemanta fa azo ampiana ny olona mba ho faty, fa marary, rehefa marary mafy, mangifiry mafy dia ampiana mba ho faty. Tsika aloha zany tsy manampy olona mba ho faty za fa manampy olona mba ho velona. Dia io lalàna efa misy io a, misy ny tany aloha tany moa zany misy lalàna momba ny antsoina hoe euthanasie. Misy olona marary dia mangataka izy hoe alao ho faty afa ok'izay. Betsaka moa ny olona ndraindray tsika malagasy moa na marary kely fotsiny azy dia alao ho faty amin'izay ahy e. Satria tokoa tsisy antenaina, inona moa ny antenaina eto amin'ity tany ity? Inona ny antenaina eto? Misy azo antenaina ve eto? Rehefa tao anatin'ny aizo-pito ny fanjanahantany ny jiosy tamin'ny andro niakaran'i Jesosy tany an-tany, tamin'ny nanomboana ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia tao anatin'ny aizo-pito ny fanjanahantany. Taoko ny fomba mpivavahana zay efa nitsolopolopy, resaka fitediavam-boninahitra sisany. Fantatsika tsara amin'ny soratra masina zany hoe fariseo, sadoseo, sinedriona zany, rafim-piangonana zany, izay nanahirana tamin'izany fotoana zany. Ary reo no namono an'i Jesosy Kristy, reo no nialina azy. Tao anatin'izany rehetra zany dia raha itsika zany tamin'izany fotoana zany nitoetra tany Palestina dia anontanytsika inona ary no antenaina eto? Ny tany rehetra naoron'ny mpanjana tany, ny olona mitorevaka eny amoron-dalana, mitorevaka eny amoron-dalana miandry mpampiasa, izy no ampiasa. Zany le lazain'ny soratra masina hoe misy tantaran'izany misoratra masina io, petraka teny amoron-dalana dia miandro iza ny tompon'ny tamim-boaloboka na tompon'ny tanimbary izay andray ny mpiasa. Dia zany ny zava-misy tamin'izany fotoana izany. Ka rehefa niakatra Jesosy Kristy dia nahatsiaro babangona ny mpianatra. Tazantsika eo amin'ny toko 5:20 zany, babangona ny mpianatra. Dia tsy maintsy nampahiresiny hoe aza malahelo nareo aza malahelo ny fonareo, fa ho any amin'ny ray aho. Zany ny resaka nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra. Tsy hoe fanamboamboarana akory zany fa tena izay ny zava-misy. Rehefa afindra mankaty amin'ny fiainantsika andavanandro zany na fiainan'ny malagasy na amin'ny fiainan'ny vahoaka na amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, zany nge iainantsika amin'izao fotoana izao be dia be ny olona, sady malahelo moa zany. Misy zone France misokatra dia ny ankizy tanora be dia be fa manarivony mijanona miandry ny asa eo, miandry asa. Ndraindray nefa olona 5, zay mety misy olona mahafantatra koa dia olona 5, enina, 7 nalainy dia mangasy asa sisa mandeha mody, taninandro paraparivon'ny andro, mampalahelo. Inona ny mbola antenaina eto amin'ity fiainana ity? Tsika moa tsy tanisany zavatra manahirana amin'izao fotoana izao fa fantatsika tsara zany hoe ny fahatapahan'ny jiro, ny tsosian'ny sakafo ndraindray. Sakafo misy fa ny amidy azy ny tsy misy. Ny fahasahiranana samihafa izay mitsanga eo amin'ny fiainana. Inona ny mbola antenaina eto? Mpianatra dia nazavany azy. Rehefa nandeha Jesosy dia nalahelo izy. Dia hoy Jesosy hoe tsy aza malahelo nareo, aza malahelo fonareo, fa makany amin'ny ray aho dia misy zavatra mpanantenako anareo ty. Raha ohatra zany ka apresahako ilay teny, misy zavatra mpanantenako anareo ty. Inona io fanantenany io? Raha miditra amin'ny fizarana voalohany tsika, mampanantena inona izy? Mampanantena ny fanahy masina. Zany no zava-dehibe eo amin'ity raharaha ty. Rehefa mijery ny olona profana na ny olona jentilisa izay tsy mino ny tantaran'ny fiakarana dia mieritreritra hoe zany tantaran'ny fiakarana zany dia sahala mitantara rehetra nitsanga teto amin'izao tontolo izao, episode efa tapitra zany, efa tsy misy tsony zany resaka zany. Fa i Jesosy Kristy dia manamafy fa misy fanantenana ao anatin'ny andro niakarana. Misy fanantenana ao amin'ny Jesosy Kristy niakatra tany an-danitra, fanantenana ny fanahy masina. Dia andehantsika maky an'ilay Jaona 5:20 ahoana ozy izy ny voalaza eo? Zany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoeto aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany ray amin'ny ananako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Zay ny zavatra lehibe zay.
manatena ny fanahy masina to miresaka zany Jesosy raha ohatra ka ampiresantsika kely ny teksta hoe ho any amin'ny dada fa andefasako zavatra na vokatra nareo rehefa tonga any ahako zany nge izy sara amin'ny fiainana zavanandrotsika io any tsy vokatry ny tany anefa fa vokatry ny lanitra parakleto izy izy ny dika teny efa soratany eo mihitsy dikany hoe parakleto hoe papahery mpanolotsaina mpisolo vava zany fanahy masina zany hoe mbola ampanantenana ho avy mbola ampanantenana amin'ny ho avy ve zany fa ny fanahy masina dia efa tonga complet ny avant sady manana papahery ianao manana mpanampy ianao manana mpisolo vava ianao ary tena ilaintsika eo amin'ny fiainana zany zany nge teny ny soratra masina raha hoetiny any amin'ny sinedriona nareo raha hoetiny any amin'ny fitsarana nareo nanao ny marina mankany fitsarana zany nefa fa tsy hoe olona nanao zavatra fa nanao hoetiny fitsarana dia aza matahotra aza mieritreritra kory aza misaina kory hoe inona no lazaina fa ny fanahy masina no hanome anareo an'izany be dia be ny kristiana nefa niakatra fitsarana zany niakatra tamin'ny marina fa tsy hoe niakatra tamin'ny diso akory hoe nangalatra dia niakatra fitsarana fa niakatra tamin'ny fitsarana satria niendrikendrehan'ny olona sahala amin'izany kanefa dia tena manana tokoa ny fanahy masintsika dia efa azontsika io fanahy masina io tsy fanantenana ho avy fotsiny ny fanahy masina fa fanantenana zay efa akehitriny ahoana ny teny soratra masina moa fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osika fa fanahy mahery satria ampaherezina amin'ny fanahy masintsika zany nge fanantenana lehibe amin'ity andro ny akaran'ity tsy hoe fanantenana ho avy fanantenana efa tanteraka zany ary nomen'Andriamanitra ny ty fiangonana ity tsy hoe fiangonana Salema akory ny fijoron'ny fiangonana na ny fijoroan'ny fiangonana eran'izao tontolo zao dia profo ny asan'ny fanahy masina ary zay no mahafa ny fivavahana kristianina fivavahana hafa dia nitarina fa nitarina tamin'ny ady nitarina tamin'izao zao fa ny fivavahana kristianina i Jesosy Kristy lehilahy anankiray raha ohatra ka atao hoe olombelona anankiray olona anankiray monja zay tsy nihoatra ny Palestina fa amin'izao fotoana zao 2 milliards 300 millions farafakely ny kristianina eto ambonin'ny tany misy fivavahana nitarina tamin'ny ady mafy tamin'ny fanafihana tatsy taroa ary mbola mitoy mandraka ankehitriny fa tsy mbola mahatratra ny fivavahana kristianina no vidina ary tsy hatratra azy zany le raharaha amin'ny zany le izy ke zany no asan'ny fanahy masina zany zay le hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa raha tena ho aminao zany ny fanahy masina ny kristianina rehetra dia tokony hanana an'io fanahy masina io tokony hanana an'io ny kristianina rehetra dia manana fanantenana hatranytsika eto amin'ity fiainana ity fa tsy olona very fanantenana tsy olona very hevitra tsy olona miankina aman'olona ka milaza hoe inona moa nantenainy jerevo reto ataon'ny namantsika reto ataon'ny mpitondra atsika reto ataon'ny olona miaraka amintsika reto ataon'ny zao fa manana ny fanahy masintsika fanantenana fa manana mpanampy fanahy masina dia tena manampy atsika ary tsarotsika zany na niasa ty amin'ny fiangonana tonany ne toryteny aiza moa no milaza aminao fa manakolazaina isan-kalady ianao fa misy manampy ianao iza ny manampy ianao fanahy masina manampy ianao misy namanay taloha tany amin'ny fiangonana nisy anay taloha misy général izy tamin'izany filohan'ny président nisy teke dia zay mba nanontaniana no aripera aiza no ahitanareo lazaina isan-kalady io dia tsika mamaly azy asan'ny fanahy masina zany manana mpanampytsika manana papaheritsika manana mpisolo vavitsika amin'ny resaka mpisolo vavy io re maranako an'ity fizarana ity dia hoe na ao amin'ny fitsarana reny ilaina be ny mpisolo vava ary efa tsy mahatakatra ianao tsy mahavidy zany satria vidiana ny mpisolo vava andoavam-bola dia misy an'le hoe mpisolo vava avocat commis d'office ozy izy ny filazana azy commis d'office zany hoe omen'ny fanjakana avocat ianao satria ilaina mpisolo vava tsika eo mpisolo vava ihany fa manana ny fanahy masina mpisolo vava tsika ary raha ny fanahy masina mpisolo vava tsika tsy olona miteniteny foana tsika tsy olona miaroaro tena foana na olona manamary tena foana fa tena olona mijoro amin'ny hevitr'Andriamanitra tsika satria izay no lazainy soratra masina fa izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra
ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Inona moa zany zavatra rehetra zany? Ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'i Jesosy Kristy, ny asa nataon'i Jesosy Kristy dia ho ampatsehivony zany fanamasina zany antsika ka manjary mahazo tokotsika ety amin'ity fiainana ity. Tsika kristianina zany dia manana mpisolovavitsika, asa matahotra, manana mpampaherintsika ary manana mpanampysika. Tsy mandeha rery ianao, fa raha ohatra moa ka miala amin'ny maha-kristianina anao ianao, ohatra moa ka miala amin'ny mpanompon'Andriamanitra anao ianao, mandaka an'Andriamanitra ianao na manala an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, zay indreny tsy fakatsika. Misy mantsy olona miteny hoe aiza koa zay Andriamanitra mitaha eo, aiza koa zay ary zao, aiza koa zay zao tsy mahita an'izany fitahina zany. Inona moa ianao no tahiny? Efa tsinitsinina ianao tsisy tahiny ianao, fa ny mpanompony no tahiny. Ampoanao raha ohatra ka tsy mivavaka ianao, tsy mahalala an'Andriamanitra ianao, ampoanao rehefa miposaka aminao no masoandro satria omen'Andriamanitra ny tsara fanasy ny ratsy fanahy reny. Fa tsy misy fitahina manokana ho anao akory, fa ny fitahina manokana dia ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, fa ataony samy hafa ny zay ny fanantenana voalohany zay. Inona ny fanantenana ampanantenan'ny tompo antsika rehefa niakatra any an-danitra izy? Faharoa ao tsika ary miandrandra ino tsika? Miandrandra fiadanana maharitra. Ny fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra dia namela vatsy ho antsika tetỳ ambonin'ny tany. Namela vatsy sahala amin'ny ioge ndraindray mantsy ny fivavahana verentsika zavatra manahirana be, fa pratika ngeny mivavaka zany e. Satria rehefa mandeha ianao azy mananjanaka mbola otrano ianao, mbola mpianatra, mety mbola tsy miasa sy ndretra dia mipetraka otrano izy. Andeha ho any ambanivohitra ianao, andeha any amin'ny faritany ianao dia mitaky ny ankizy, ary izy ry dadasiny izay apetraka reo anay, inona zany no anay eto? Zany nge le fiain'le izy le soratra masiny. Dia io zany dia mamela vatso atsika ny tompo, namela vatso ho an'ny mino, fa tsy ho an'ny rehetra akory, tsy ho an'ny rehetra, tsy ho an'ny rehetra, fa ho an'ny mino. Rehefa andeha moa zany ianao, tsy hoe ny ray tanàna akory no menao sakafo, petraka daholo, tsika ray tanàna vy daholo e, ty daholo ty ny lokanareo, ty varinareo, fa ny ao an-trano no karakarainao. Marina zany sao tsy marina aloha, ny ao an-trano no karakaraina. Ary Jesosy dia mikarakara ny ao an-trano. Dia ahoana ny soratra masina? Rehefa mamaky ny andininy fahavalondray ianao dia ozy hoe fahazo hery andraso amin'ny jaonatoko fahavitra amby folo. Fiadanana ozy izy no avelako anareo, ny fiadanako nomeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Tsisy mampatahotra zany fa omen'Andriamanitra fiadanana, apetrany amintsika ny fiadanana. Rehefa mijery ny testamenta talohantsika fa naverina teto zany fampianarana efa masaka zany. Ny teny hoe shalom ny teny hoe fiadanana. Mitovitovy ary tsy lavitra mihitsy ny tenitsika hoe salama. Ny malagasy rehefa miteny hoe salama tsara dia salama amin'ny zavatra rehetra zay. Fa ny tena dia hevitry ny shalom dia hoe miaraka amin'Andriamanitra. Ary tahaka izany koa ny heviny aty amin'ny testamenta vaovao, ny fiarahana maharitra amin'Andriamanitra. Fiarahana maharitra amin'Andriamanitra zay, ary zay le tsy saka amin'ny fanomeny zao tontolo zao. Tena miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia fantatr'Andriamanitra zay mahasoa, tsy misy mampanahy ny amin'izay hohanina na hosotroana na hotafiana, fa ny voromanidina azy tsy mamafina mijinja omeny an'izany, tafiny an'izany. Dia tsy manana iah ianao, fa nomeny ianao ny fiadanana. Io no mampiadana, tsy toy ny fanomeny zao tontolo zao. Ny zao tontolo zao sady mandalo no voafaritra, faritra kely, rehefa manambola, ahoana ny atao hoe fiadanana eto amin'izao tontolo zao? Rehefa manambola dia miadana ka, fa manambady tsara tarehy sy endry dia miadana, fa manao an'izao dia miadana. Fahamaritana kely, fa valam-pahamaritana akaiky kely. Fa ny miaraka amin'Andriamanitra dia maharitra sady feno ny fiadanana. Ito tany ianao iantohany, any an-danitra ianao raisiny. Zany no izy zany. Zany io fivavahana io, tsy hoe rehefa mivavaka dia mahantra. Za moa ndraindray rehefa mivavaka dia mahantra, tsy miasa ianao ko tsy hantra. Zay ny teny Paoly apôstôly manao hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hinana, fa tsy miasa dia mahantra. Fa rehefa miasa ianao dia ambin'Andriamanitra ny asan'ny tananao. Zavatra tsy tohinina aza dia karakarain'Andriamanitra. Fiadanana manala tahotra zany. Inona moa no tena mampatahotra ny olona eto ambonin'ny tany?
tsy hoe mampatahotra andreo tsy hoe matotombo mampatahotra andreo eto ambony tany tsy hoe fanaharatsy fotsiny mampatahotra andreo eto ambony tany fa matahotra isao tsy hinana matahotra isao tsy hitafy matahotra isao tsy hanana trano matahotra isao zao eo amin'ity fiainana ity fa aza matahotra Jesosy Kristy miteny hoe aza matahotra ozy izy ary Paoly miteny hoe raha hita amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia manitra indrindra ny olona rehetra tsika tsy olona maritsika sady manana ny ampytsika omen'Andriamanitra zay ilaintsika eto fa manan-katenana koa tsika any sady azontsika zany ny tany no azontsika ny lanitra satria ny Jesosy atsika dia Jesosy no mena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ary amin'ny fitsanganany amin'ny fiakarany dia mipetraka eo an-tananakavanany ray i Jesosy Kristy mifona ao atsika andreo manalina mangataka ao atsika andreo manalina ary zany eny no mahatonga ny fiainantsika toa sahala milamina ihany na dia sahirana aza ny olona ary ny tena kristianina dia havahan'Andriamanitra ao anatin'izany eo atrany zany Jesosy zany dikany hoe fiadanako nomeko anareo eo atrany ane aho hoe iny le vazivazin'ny olona moa ndreo hoe vetivety dia hitanareo dia vetivety indray dia tsy hitanareo fa tena marina iny fa lasa Jesosy niakatra any an-danitra nirahana ny fanahy masina eo atrany Jesosy ary zany no miantoka ny fiadanana eo amin'ny fiainany mena zay ny faharoa fatelo ao anandray ny fatelo andro ifaliana fa mankany amin'ny ray izy zany ny andro niakarana mahafinaritra be ngeny hoe ny andro niakarana io tsy manao lojika n'izao tontolo izao lasa ny mpiantoka dia mampalahelo kely le olona netohany Jesosy mantsy niantoka ny fiainan'ireo mpianatra ireo a dia ireo tsara fa raha mamaky tsara nareo soratra masina vakina ny tantaran'ny mpianatra ny tantaran' Jesosy tsy hoe nandeha namboly vary taiza akory ireo tsy hoe naninona akory ireo olonareo fa azo lazaina netohan'i Jesosy ary ny olo-kafa koa aza netohany misy teny anankiray eo amin'ny soratra masina maneho an'izany a Lioka 2:25 ao nareo mamaky azy Lioka 2:10 ahoana ny lazainy ao minaran'i Jesosy ary io kiso taminy alefa to tsisy Lioka amin'ny baibolinareo misy ka ao ary Lioka 22:35 ahoana vakiny ary kiso taminy raha ny rahako tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapy ianareo dia ahoana ozy izy ireo tsy nisy iza zany niantoka azy Jesosy zany niantoka dia io manahirana ny mpianatra io mitebiteby izy satria hoe lasa ny mpiantoka iza tsony zany niantoka anay zao iza tsony nikarakara anay aza matahotra nareo tsy misy zavatra zay ampahory anareo aza mitebiteby na malahelo ny fonareo aza malahelo nareo fa hanana fifaliana nareo fa faly ianareo eo manety moa zany milazan'izay amin'ny andininy faha-20 amin'ny anaran'i Jesosy aza malahelo na matahotra ny fonareo andininy faha-17 andininy faha-20 efa renareo fa izao nilaza taminareo andeha aho nefa ho avy aminareo indray raha ty ahy ianareo dia ho faly satria makany amin'ny ray aho fa ny ray dia lehibe no izao raha ty ahy ianareo dia ho faly ndray lojika kely tsika amin'ny maha-olombelona no ampiasaina io fitiavana an' Jesosy zany clé io no fanalahidy mila mitian'i Jesosy fa raha tian'i Jesosy ianao dia i Jesosy nakay izy io nakany amin'ny ray kany amin'ny ray Jesosy nakany amin'ilay tompony zavatra rehetra ao amin'ny Salamo 520 moa dia izay ny lazain'ny soratra masina hoe an Jehovah ny tany ozy izay rehetra eo aminy andeha ho an'i Jesosy ka tsy hoe malahelo ny mpianatra fa tokony ho faly azy ary tena fanomeza toko lehibe io inona ny tena ao ambadika izany rehetra zany manana fifandraisana amin'ny ray ianareo manomboko izao manana fifandraisana amin'ny ray ianareo manomboko izao manana fifandraisana amin'ny lanitra ianareo manomboko izao io moa indraindray eto amin'ity tany voafetra antsika ity dia mahita zavatra tsika indray misy zao amin'izao fotoan'izao fa misy natsiny hoe telefônina satelita misy telefônina satelita amin'izao ary misy olona tena mifandray amin'ireny telefônina satelita reny moa zany tsy misy hoe tsisy réseau fa naiza naiza ianao dia mahita réseau foana ireny zavatra ireny
fa isika tsy hoe telefônina satelita fa tena mifandray amin'andriamanitra any an-danitra isika ary zany no antoko ny fifalitsika falitsika fa mifandray amin'andriamanitra manakely réseau kely takan'izany dia zay manana an'izao za moa tsy hanao dokam-barotra eto fa mahalala na eto Madagasikara satria misy satelita ho faina eto dia ny olona misy manana telefônina satelita ny olona sasany dia tena tsy manana olana mihitsy izy fa na ny andavaka azy izy dia mahita réseau foana ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia faly ery izy amin'izany mizesta mihitsy ozy izy ny ankizy sainy anay telefônina satelita no ampiasainay fa tsy telefônina satelita fotsiny atsika fa tena mifandray amin'andriamanitra any an-danitra ary zany no antoko ny fifaliana zany ke ny antony ny akaran'i Jesosy Kristy mba hisiny zay fifandraisan'izay dia nalefa ny fanahy masina dia misy réseau foana naiza naiza io fifandraisana tsy mila crédit io fifandraisana tsy mila wifi io fa fandraisana gratuit io raha tiany Jesosy ianao dia gratuit ny fifandraisana amin'andriamanitra zay tsy misy olona makany amin'ray raha tsy fa rehefa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia makany amin'ray ny olona manana fifandraisana tsara amin'andriamanitra ny olona ary zava-dehibe zany dia zany no fifaliana dia anana fifaliana nareo izy aoka faly ianareo Jesosy niakatra any an-danitra zany no miantoka ny connexion amin'andriamanitra raha tena marina fa manana fitiavana an' Jesosy Kristy tsika dia tena marina fa anana fifandraisana marina amin'andriamanitra tsika dia ilay andriamanitra velona andriamanitra miasa ho an' izao tontolo izao andriamanitra mifehan' izao tontolo izao ary atsidiko ery tom-pamaranana itsika fiangonana réformé dia mametraka tsara ny hoe ny antsoina hoe fahefan'andriamanitra ny antsoina hoe souveraineté de Dieu ny fahefanana an'andriamanitra amin'izao zavatra rehetra zao ary zany tsy atahorantsika na misy zavatra mitranga aza rehefa tena tsara fifandraisana amin'io andriamanitra io tsika dia tsy misy atahorantsika satria fatany zany fahefany zany ary zay ny tsy atahorana zavatra zay moa tsika malagasy moa mino foana zay ndray zavatra kely tsisy dika ny atahorantsika ndray fasana atahorantsika ny zavatra lolopaty atahorantsika lolopaty aloha lafo be reny any an-dafy lafo be reny zavatra tsy azo ahondrany reny eto amintsika faharovana dia matahotra ndrendrerehetra tsika saingy tsy mahalala ve tsika fa tena fahefana ananan'ilay andriamanitra tompontsika zany andriamanitra dia omniprésent manatrika nao naizanaiza misy ianao eo foana izy tsy hoe sahala midada sineny io ka tsy hoe aonareo andraka izy fa eo foana andriamanitra dia omnipotent matanjaka zany andriamanitra zany mahery zany andriamanitra dia omniscient tsy hoe misy ny intelligence artificielle zao dia mafy be ny intelligence artificielle ilotsaina artificialy moa filazany malagasy azy amin'izao tsy matanjaka no andriamanitra zany omniscient andriamanitra hainy daholo ny siansa rehetra ary zany no andriamanitra ao dia hoy ny mpanao salama mpamarana anazy ozy ny voalaza mpanao salama manao hoe efa nasianao fifaliana ny foko mihoatra noho ny tamin'ny taona nabetsahany variny sy ny ranombolobony mihoatra lavitra noho ny amin'ny hoe nahavokatra nananjavatra sy ny rehetra ny fifalitsika satria tsy fifaliana kely mandalo tsy fifaliana vokatry ny volana ny vokatra azo na zavatra tahaka izany fa fifaliana fa manana n'andriamanitra ary zany no mahasaribidi ny andro ny akarana dia ampatsivitika ray zany fa andro mamelona fanantenana ny andro ny akarana voalohany fanantenana ny fanahy masina faharoa fiandrandrana fiadanana maritra ary farany androm-pifaliana satria mankany amin'ray Jesosy Kristy n'andriamanitra voninahitra amen. Ivavaka isika
tombony lehibe ho anay ry tompony, tena tombony manoka, ary nataonao olo miavaka izahay, natratra indray izao andro ny akarana, ko satria nandray ny teninao, nampahafantarinao anay fa niakatra ny an-danitra ianao, petraka eo ankavan'Andriamanitra ray izay mifona ho anay, ary nanolotra ny fanahy masina, nanolotra ny fiadana, ary nampisy fifandraisana mandrakariva ho anay, araka ny sitraponao ndrenisinay tamin'ity androandroany ity. Ndeto izay ry Tompo, tsy tanteraka. Indraindray fanomezana izay omena anay mody todika ivo eo masonao zahay, tsy mandray izany tolotro avy aminao zany, ary be fanahina ihany koa, be fisalisalana ahiahy tebiteby eo amin'ny fiainanay andavanandro, zara raha manana fifandraisana aminao, ka izany no anatonanay anao ankehitriny ifonanay sy bebanay aminao. Mamindrafo aminay ry Tompo, aza mitahiry fahatezerana aminay ankehitriny, ary ireo izay efitra sy rindriny mampisaraka anay aminao dia tononay amin'ny vavaka mangina izany kahenory. Misaotra sahady ny amin'ny fiainonao sy ny famindramponao ny amin'ny fiainanay, ary azonay antoka fa dia andray mandrakariva izay fifonanay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tsara nefonenana andri amanitro, ka raisa mpitsanganana ny teny somafaly izay omeny Tompo anareo ry havako. Hoy ny Tompo, koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia hitondra olona maro ho babo, ka nanome fanomezana ho an'ny olona izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambony lanitra rehetra, hamenony ny zavatra rehetra, sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia ho voatsorana amin'ny fanandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny
fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Koa voavela ny eloko anareo no ny anaran'ny masina. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasara ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy voavairaiky ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Voavela eloka dia sahy manambara-pahabe maso ny fanekempinoana kristianina izay imbonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Ny fanekempinoana apostolika laharana voalohany manao hoe: minan'Andriamanitra ratsy toa mpanao lanitra sy ny tany ary minan Jesosy Kristy zanany lahy tokony ampontsontsika izay torotoro tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nitsala ranonao Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka naleva midiny tamin'ny venany tsy hita nitsaka tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo niakatra ho anana an-davana petraka ny kavan'Andriamanitra restoana avena aveny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fambolona lola masina famelany kely tsangana ny tenany maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Petrahary avaka. Ny antoko-pihira no mihira izao.
Androany titsika revana malala dia hiatrika zavatra vitsivitsy ao anatin'ny fomba sy ny fanaon'ny fiangonana raha teo moa ao ny batisa dia misy zanakitsika ihany koa vita soram-panambadiana ihany dia maniry atao mariazy tena misy mariazy zany ao anatin'ity fampivavahan'ity ary ny fandraisana ny katekomena ho tonga mpandray fanasan'ny tompo raha teo dia atrehantsika izany manatrika ny batisa isika izao ny hira voalahatra dia miroso amin'izany isika dia kingekinge nareo ray aman-dreny fa za dia mitalazoka loatra ndao ary Yavana malala rehetra amin'ny tompo ampifaliana no andraisantsika ireto namatsika ireto izay manavoany fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentany batisa. Io no iarany teny soratra masina norenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-tany sy ety an-tany. Koa mandihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anarandraisa zanaka ary fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho ankiso aminao, mba amin'ny taranaka mandimby ianao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby ianao aho. Ary tao amin'ny koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorahany Kristy. Fa niara ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa raha ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. No zany ny hery ray aman-dreny niteraka dia misy fanekena nataonareo tao anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ka ao ka ambaranareo mahasava tsara izany. Salamity mety kokoa makeo a. Salamity mety kokoa makeo. Awara. Tenena mafy a. Manolotra zanaka eo an'Andriamanitra raha izay ekenay ny joro na amin'ny tena na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombohan'ny lehibe no raisiny avy amin'Andriamanitra izao. Sy anekenan'i Jesosy tompo mba ahazoany hery andavana ny sasany satana rehetra, fona ny vavaka ho azy sy ampianatra azy, ka ampiditra azy mpianatra sekoly alady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny antomy batisa izao, ary izahanay ny taona azy mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay anatanterahana izany. Amen. Ren'Andriamanitra zany fanekena efa nataonareo zany matoky azy anampy anareo amin'izany andraikitra masina efa nekenareo teo anatrehany zany izy. Fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Andesika fiangonana ry havana hitsangana andray ny andraikitra mananrify antsika amin'izay nataontsika batisa. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa tianay dia tianay tokoa ianao.
ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay raha eo manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanterahanay ito mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ao amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anie izao. Ireto zaza atao batisy reto anie ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy no ny asan'ny fanahy masina mitarika azy sanandro amin'ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Awary. Raoly Arjona Kiniavo finiavana. Manao batisanao aho amin'ny anaran-draisa zanaka ary fanahy masina aminao ny Tompo. Amen. Rahabearimanga Iorenantsoa. Rahabearimanga Iorenantsoa manao batisa zanaka ary fanahy masina aminao ny Tompo. Amen. Anjara soa fitahina. Anjara soa fitahina manao batisanao aho amin'ny anaran-draisa zanaka ary fanahy masina aminao ny Tompo. Amen. Zaki Johnson. Nomenjanahary fitahina Zaki Johnson manao batisanao aho amin'ny anaran-draisa zanaka ary fanahy masina aminao ny Tompo. Amen. Vavaksika. Misaotranao zahay Tompo fa tanteraka ny fanindreto ray aman-dreny reto. Miombonainao amin'i Jesosy Kristy zao ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatana fiangonana dia niterizanao an'ireto zazy reto eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny mba azahoany manatanteraka ny fanekeny efa nataony teo anatrehanao. Homban'ny fahasoavanao ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreniny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zazy reto. Ka tahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Zao ny teny fanomezatoky avy amin'Andriamanitra ho an'izay vita batisa. Anaka, aza matahotra hoy ny Tompo, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay anao. Ary io izay fiangonana aminareo hoe mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo ary tezaoan'ny Tompo ireto zaza ireto. Amen. Mahazo petraka ny fiangonana ny raka-pahasoavana zao no atao mariky ny fifaliana sy ny fisaorantsika ny Tompo. Feon'ny zava-maneno.
eny ary avana malala irosonatsika amin'ny dingana manaraka misy mpivady efa vita soram-panambadiana zao no voalazan'ny fandaminantsika efitsikemy hoe tsy hoe misoram-panambadiana fotsiny ny olona natao hoe mpivady la masinina any am-piangonana ny fanambadiana mba ho tena mpivady ara-dalàna eo anatren'andriamanitra sy ny fiangonana ka dia miroso amin'izany tsika zao a ny hira fanampiny larana fahatelopolo andininy faharoa dia hitsangana izy efatra mpivady anankiroa zany ireo a dia avy hatrany dia manoloana ny altara ary ny vavolombelona dia hiakatra ihany koa kavisy akavanana no mijoro ndao ary Jesu fitiavana nunanian fitiavana mandresifa utana fitiavano mandrakisa turi fanamariana sy fampianarana kely ho atsika itsika fitikema zany a dia manao mariazy ny olona rehetra mpandray fanasan'ny tompo na efa katekomenina no atao mariazy eto amin'ny fiangonana vita soram-panambadiana misy izay vao hivady mihitsy reny le indray ataontsika mitokana any fa azo atao anatin'ny fampivavahana ihany koa fa misy indray fanamasinam-panambadiana ho an'ny tokantrano efa niorina rehetra zany zao natsoina hoe fanamasinam-panambadiana ho an'ny tokantrano efa niorina izy ireo efa samy mananjanaka efa natao amin'ny fanambadiana atao anatin'ny taona vitsivitsy dia mandroso amin'izany tsika ary avana malala dia manainga antsika ihany koa zay mbola tsy vita mariazy tsy hoe andaniam-bola be iny mariazy tsy hoe andaniam-pananana be hoe mipanakarena amin'ny manao mariazy fa atao tsotra iainana fotsiny tsotro zao dia aty amin'ny fiangonantsika na ao anaty fampivavahana lahady aza dia azo atao foana no manao mariazy avana malala andehantsika andre ny tenin'andriamanitra izay anorenana ny fanambadiana kristianina ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy ary Jehovah Andriamanitra nahasondry torandra lehilahy ka dia natory izy dia naka ny taolatezana anankiray izy ka nanakombona nofosolony ary ny taolatezana izay nalain'ny Jehovah Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny raha lehilahy ary ora lehilahy kehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofa avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy nanalana azy ary noho izany lehilahy dia andaony rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany izy ireo koa dia tandremo ny fanahinareo ary eo ka tsy hisy hamitaka ny vadiny fahatandroany fa halako ny fisaoram-bady ho Jehovah Andriamanitra Israely kehitriny ary zahay manontany anareo eto mason'Andriamanitra izay tsara antsika sy anio ny miafina mpontsika amin'ny andro farany ary eto anatrehan'ny fiangonana ianao va raha lay mampionina anjara soa Johnson raha lay mampionina anjara soa Johnson mandray andrasoany irina ny menjanahary Rosina ho vadinao eny tompoko ianao va rasoany irina ny menjanahary Rosina mandray any raha lay mampionina anjara soa ho vadinao eny tompoko ianao va
hery lalan-jakatiana mandray any razafy ary-malalanarindra ho vadinao. Ianao fa razafy ary-malalanarindra mandray tokoa ny hery lalan-jakatiana ho vadinao. Moa manaiky marina ianareo fa hanaraka izay lazain'ny tenin'Andriamanitra momba amin'ny fanambadiana. Tenena mafy nareo efatra. Moa manaiky ianareo fa hitondra sy hitaiza zay ho zanakareo amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana ary ny fahendrena, ahatonga azy ahalala sy hanompo an'Andriamanitra araka ny finotika kristianina. Ndiary ambarao pabe maso eto anatrehan'ny fiangonana sy eo anatrehan'Andriamanitra ny fifanikenareo dia nareo ato amin'ny ilany ato manomboka voalohany ndao ary fanatrika tsara sara amin'ilay mbola vaony fampikôtikôty reny. Fanatrika tsara, fampijery tsara. Lefa fanekena. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao rahalahy mampionina Anjarasoa Johnson manaiky anao Rasoa Nirina Nomenjanahary ho vadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristianina. Hatramin'ity andro ity ka namitomba reny isika na malahelo na finaritra na marary ho ty sy amelolanao aho. Na inona manjoatsika ary hijanona aminao irery ihany mandra-piavian'ny fahafatesana. Ny herin'Andriamanitra no iakinako hahatanteraka izany. Amen. Fahavinonana zany. Aondray ary. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao Rasoa Nirina Nomenjanahary Rozina dia manaiky anao rahalahy mampionina Anjarasoa Johnson ho vadiko manaraka ny fomba fivavahana kristianina hatramin'ity andro ity na mitombo harena isika na mahay malahelo na finaritra na marary ity anao sy anomelanao aho mandra-piaviny ary hijanona aminao irery mandra-piaviny fahafatesana. Ny herin'Andriamanitra no iakinako hahatanteraka izany. Amen. Tsara. Andimy ianao andimy le rangaty alefaika. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao hery lalan-jakatiana dia manaiky anao Razafy Malala Antsinaina ho vadiko manaraka amin'ny fomba fanambadian'ny kristianina amin'ity andro ity. Na mitomba renitsika na miha malahelo na finaritra na marary dia ho tianao sy hamelolanao mandra-piavin'ny fahafatesana. Hijanona aminao irery ihany mandra-piavin'ny fahafatesana. Ny herin'ny Andriamanitra ny akinako hanatanteraka an'izany. Amen. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao Razafy ary-Malala Antsinainanarindra dia manaiky anao hery lalan-jakatiana ho vadiko manaraka ny fomba fanambadian'ny kristianina hatramin'ity andro ity. Na mitombo harena isika na miha malahelo na finaritra na marary dia ity anao sy amelolanao aho. Na inona manjoatsika ary hijanona aminao irery ihany mandra-piavin'ny fahafatesana. Ny herin'Andriamanitra no iakinako hanatanterahako izany. Amen. Vita ny tenjeriny azy. Fanekena tena izy reny dia tena nataony tsenjery mihitsy ny azy. Ndao ary aiza miperatra. Aoka ireto peratra reto. Aoka ireto peratra reto fahatserovana sy famantarana ifiraisanareo tsosimba sy ny fampitokisanareo ao amin'ny tompo. Ao ary samy manao ny perany. Aiza miperatra zany ka? Tsy maninona zany ao anatin'ny ambiansa daholo zany rehetra zany. Tedavy miadana, tedavy milamina fa lamina fotsiny. Tsy maninona ny nareo rolo fa dia tedavy miadana eo anany eo zao. Alefa sy ny nareo lefa. Ao fa tedavina. Ndao ary. Alefa. Ianao amin'ny voalohany omeko anao ty peratra ty. Omeko anao ity peratra ity
Ho fahatsiarovana sy marika sy famantarana fa izao efa nampiakatra anao ho vadiko. Petratra kafia. Omeko anao ty peratra ty ho marika sy fahatsiarovana fa zao dia efa nampiakarinao ho vady. Hita ve? Ao ary-mpifandraisy ny tanana. Rahalay mampionina anjara soa Johnson sy rasoa Nirina ny Menjanahary Rozina. Koa satria efa mifanaiky tetona mason'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra, koa ambarako ary fa mpivady kristianina ianareo hatramin'izao, ary zay nampiraisin'Andriamanitra aoka tsy ho sarahin'olona. Amen. Raisy ny tsotrano mandoaliky. Ary Andriamanitra rainareo ampirotitsaka be dehibe ny fitahinonareo amin'ny alalan'izao fikambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ane ampiraivitra anareo akany Kristy Jesosy mba ho sainy iray sy vavy iray ihany. No iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra avy amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina ho aminareo sy ny ankonanareo aneny Tompo. Amen. Tsangana. Vita mary azy amin'izay nareo dia fanatrika tsara. Akory zany zao? Ay. Io fitonareo zamialeo nareo. Naondray nareo roa. Hita amin'izay hoe tsy solany zany hoe anatin'ny fifaliana daholo zany rehetra zany. Kalma tsara. Aoka reto peratra reto ho famantarana ny fahaisanareo tsy ho simba sy ny fampikisanareo ao amin'ny Tompo. Omeko anao ty peratsy ty marika ny fahatsiarovana sy famantarana fa izao dia efa nampiakatra anao ho vadiko. Omeko anao ity peratra ity ho fahatsiarovana sy famantarana fa izao dia efa nampakarinao ho vady. Ny tanana tsangantsika fiangonana. Ery lalana ny zakatina sy fiara-malalana rindra. Koa satria efa nifanaiky teto mason'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra, koa ambarako ary fampivady kristianina ianareo hatramin'izao, ary zay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ho ampisarahan'olona. Amen. Raiso ny tsotrano mandoalika moramora. Ary Andriamanitra anareo ampirotitsaka be dehibe ny fitahino anareo avy amin'izao fikambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ane ampiraivitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho sainy iray sy vavy iray ihany no iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra ny fanantenana hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina ho anareo sy ny ankonanareo ane ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Tsangana. Ivavaka tsika. Raha io mivavaka aminao zay ankehitriny ho an'reto zanakao vao nifanaiky teto anatren'Andriamanitra reto. Tariso toano izy eo amin'ny lalana izay arahany mizotra hatramin'izao.
ianao zay fahazavana mba hazavao amin'ny fahazavanao izy fa ny fifalianao no any tsy mety simba sy levina amin'izao andro ny fahatandroano zao sy ny fahasalamany ary ny fahafinaretany dia ataovy manetry tena sy antranamana ary mahay makasitraka anao izy amin'ny andro ny fizahan-toetra aoka mba ho tony sy mahatoka izy raha tsy ao ny fitahinao raha eo dia miasa foany zay ko mba ome ho azy mivady avy ny fahasoavanao azahoany manorona ny tokantranony sy ny fahasambarany eo ambony vatolampony teninao fa tsy eo ambony fasika ny fahendren'olombelona raha eo ankinina amin'ny fiarovanao izy ireo apetraka eo ampelantananao ko tario ary taio ao amin'i Jesosy Kristy tomponay ankehitriny ary mandrakizay fa amin'ny anara no ivavahana ito zany amen. Awary le anankiroa mbola tsy adino akory fa mbola misy zavatra tevoara awary fanatrika tsara awary zay fakaty tsara andetsika mipetraka ny fiangonana dia manasoniny boky zao tsika da awary aveo mahazo certificat da makany manasony boky
taratasy fanamarinana fanambadiana ity misy soratra hoe taratasy fanamarinana fanambadiana larana faefatra sy larana fahadimy dia ho an'ity taona 2024 ity zay napraisin'Andriamanitra ko tsarahan'olona zay manosy eto amany dia efa mifanaiky teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana fa ivady manaraka ny didin'Andriamanitra sy ny fomba ny fiangonana kristianina dia hoira ilay mampionona anjara soa Johnson sy rasoa nirina no menjanary Rozina dia manosy ny eo ny fahavolombelona efatra sy ny mpitandrina nanao ny mariazy dia atolotra ianareo zany ho voninahitr'Andriamanitra dia tehirizo tsara ilay mampionona anjara soa Johnson tehirizo tsara ny taratasy fa ilainy ireny dia toy izany koa ianareo hery lala ny Jakatiana sy Razafy Arimalala narindra sy ny eo ny mpitandrina sy ny fahavolombelon'ny mariazy dia ho tahin'Andriamanitra nareo vita mariazy tana mipetraka amin'izay dia zao tsika manao rakim-pahasoavana ho an'ny mariazy rakitra mariazy moa zany taka ny fandaontsika zay fianakaviana manotrona ihany manao fa ny akoatr'izay moa zany dia tsy manao ndao feon'ny zava-maneno anatin'izany Ariavana hiditra midingana manaraka indray sika ny fanokanana ireo mpandray fanasan'ny tompo vaovao milohan'izany efa dia lazaiko ihany fa mahafinaritra azo atao tsara ny manao mariazy atao anatin'ny fampivavahana sady be mpanotrona ny be mpitehaka anatin'ny fampivavahana ary zava-dehibe zany satria tena hotron'ny fiangonana ny mariazy atao anatin'ny fampivavahana ka aza misalasala fa tsy hoe raha mpanankarena koa ry mariazy fa azo atao foana ny mariazy na ny akanjo fanao andavanandro azo nanaovana satria ny fanamasinana ny fanambadiana ny zava-dehibe fa tsy ny rentirentina voninahitra zay miseho anatin'izany irosovetrantsika eo amin'ny fanokanana ireo kategomenina andian'ny fahazavana misy
andihany anankiroa moa izy ireo ny andihany voalohany dia fandraisana tamin'ny janoary tamin'ity taon'ity fa ny andihany faharoa kosa dia raisina amin'izao andro ny akarana izao ny hira voalahatra ny iraintsika dia ao anatin'izany no mitsangana eny toerana ihany izy ireo toerana ihany no mitsangana ndawari Linia takaya Afaka malala rehetra amin'ny tompo no ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondrany ny fiangonana dia fifaliana ao antsika anio ny andray ireto olomonjena anampin'ny tompo isan'andro isan'ny fiangonany reto fahavolombelon'ny fanekeny reto olony reto isika ary fahavolombelon'ny antso izay maneho ny fitiavan'Andriamanitra ho azy ireo dia miombona ihany koa isika rehetra mpandray fanasan'ny tompo manavao ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra ivavaka isika ry ray mandrakizay eo misaotranao amin'ny fonay manontolo zahay sitrakao mantsy ny nanome toky anay fa nyteny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atsony ny fitiavana hanatona anao Andriamanitra tsara sy mahatoky eo ninony fanambaranao zahay teo mbatisa dia nanokana ny zanakay ho anao zay ka nangataka niro tsany fahasoavanao aminy nampianarina ny filazantsara anao izy ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ao amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ka afaka hifidy ankahalalahana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambarany finoany ry tompo mba henore ny vavaka rehetra miakatra ao aminao azy ireo raisokoa izay rehetra nio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatahanay izany ho azy anie ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amen hoy ny tompo izao no mpiandry tsara manolotra ny eny amonjy ny ondry raha misy olona ta hanaraka aoko izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka fa na iza ny tamonjy ny ainy dia avery azy ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo zany fa inona moa no so azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy ary inona no men'ny olona ho takalo ny ainy fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy no rahalahako sy anabaviko io ary tena ary reniko ary amin'izany nazovo no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko io izay any an-danitra nazovo no anda ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko io izay any an-danitra ko mangataka anareo zahay ry havana malala mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo anisany ianareo va mino an'Andriamanitra paharentsika sady raintsika any an-danitra izay tiatsika ka nanome an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika
mitenena mafy tsara moamino an jesosy kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianareo mo ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo sy ny faneken'ny batisa izay nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina mba hizoro anareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tian'Andriamanitra sy akatony sitrapony ary ahatsiaro fa nivavaka sy ny famakinany baiboly ary ny famonjena ny fampihavana sy ny fanasana masina no adidy sady tombotsoany mino ary misy tsy miteny mihitsy nareo tenena fa rehefa tsy miteny dia manjara tsy voatokana averenkely vereny neny tompoko zange mijery fa tsy mijery ako mijery ato aokary androso amin'ny fanambarana-pahabe maso ny finoanareo sy ny fanekenareo ny tompo atrehany reto vavolombelony reto ianareo atao vire tsara ny anaranao ny havanao zay manotro neto zany dia mahita hoe zay ny havanay ndao ary isa 2 ndiary androso ianareo anatin'ny fianjava-maneno ndao ary noho izany fanekena nataonao teo zany arsena rahasary velo arsile dia amin'ny anarana raisa zanaka ary fanahy masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay eo amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ratsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao hitsanana ary mahireza sy mahatanja fa momba anao ny tompo amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany raha be siranana Sarline dia amin'ny anarany raisany zanaka ary ny fanahy masina hitsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay eo amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ratsy toy izay efa niantso anao hialao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanjara momba anao ny tompo amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany Rafaly mihaja Landinirina Virginie dia amin'ny anarana raisany zanaka ary fanahy masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao sy momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ratsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanjara momba anao ny tompo amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany Rakotonirina Fanilo dia amin'ny anarana raisany zanaka ary fanahy masina hitsofana rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay eo amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ratsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjara momba anao ny tompo. Noho izany fanekena nataonao teo zany Rasoa Manarivo Valombavaka Sarobidy dia amin'ny anarana raisany zanaka ary fanahy masina no hitsofana rano sy andraisana ianao sy momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ratsy toy izay efa niantso anao hialao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjara fa momba anao ny tompo.
noho izany fanekena nataony teo zany raha soa nirina no menjanahary Rosina dia amin'ny anarany raisina zanaka ary fanamasina no itsofanay rano sy andraisanay ianao isa momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay eo amin'ny fanasany tompo dia mandraratsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen tsangana ary mahireza sy matanja ombanao ny tompo noho izany fanekena nataony teo zany raha zafy ary malala anitry ny aina narindra dia amin'ny anarany raisina zanaka ary fanamasina no itsofanay rano sy andraisanay ianao isa momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ratsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga no hahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen tsangana ary mahiriza sy matanja ombanao ny tompo noho izany fanekena nataony teo zany raha zafin-drabe Marie Sylvia dia amin'ny anarany raisina zanaka ary fanamasina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isa momba ny tenany Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ratsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen mitsangana ary mahiriza sy matanja mombanao ny tompo noho izany fanekena nataony teo zany raha zafiny ranoro vola tsara Rose de Lima dia amin'ny anarany raisina zanaka ary ny fanamasina itsofanay rano sy andraisanay ianao isa momba ny tenany Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay eo amin'ny fanasany tompo dia mandraratsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen sangana ary mahiriza sy matanja mombanao ny tompo io zany fanekena nataony teo zany raha zana mavo Esther Lucie dia amin'ny anarany raisina zanaka ary fanamasina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isa momba ny tenany Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ratsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen tsangana ary mahiriza sy matanja mombanao ny tompo izany fanekena nataona teo zany raha kotonirina hanitry ny aina Valérie dia amin'ny anarany raisina zanaka ary fanamasina no itsofanay rano sy andraisanay ianao isa momba ny tenany Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasany tompo dia mandraratsy toy izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen tsangana ary mahiriza sy matanja mombanao ny tompo eto ndray zany zao dia manomboka raisin-tanana rehefa mpandray tany amin'ny fiangonana hafa ny ekeniny efijegema dia raisin-tanana ihany izy ireo noho izany fanekena nataony teo zany raha olona antenaina onja Sandrine dia amin'ny anarany raisiny zanaka ary fanamasina no andraisanay tanana no andray ho isany momba ny tenany Kristy ary andray anjara amin'ny fanasany tompo miaraka aminay Andriamanitra ratsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen mahireza sy matanja noho izany fanekena nataona teo zany raha avaky ny aina no menjanahary Mélodie dia amin'ny anarany raisiny zanaka ary ny fanamasina no andraisanay tanana no andray ho isa momba ny tenany Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay ho fanasany tompo Andriamanitra ratsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen mahireza sy matanja io zany fanekena nataona teo zany raha zafy mandimy fenotsoa ana Artina dia amin'ny anarany raisina zanaka ary ny fanamasina no andraisanay tanana no andray ho isa momba ny tenany Kristy ary anasana ianao andray anjara miaraka aminay eo amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ratsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina amin'ny fahazavany mahagaga tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen mahireza sy matanja io zany fanekena nataona teo zany avitry ny aina ndria fanambinan-tsoa dia amin'ny anarany raisina zanaka ary fanamasina no itsofanay rano sy andraisanay ianao isa momba ny tenany Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay
ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raha tsy toy izay efa niantso anao, iala amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mariza sy matanja mombanao ny tompo. Noho izany fanekena nataona teo zany, raha bearymanga asina valona aldo, dia amin'ny anarany raisa zanaka ary fanahy masina no itsofana raha sy andraisana ianao, isa momba ny tena Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay eo amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raha tsy toy izay efa niantso anao, iala amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahaliza sy matanja mombanao ny tompo. Noho izany fanekena nataona teo zany, raha kotoary miza fety eny mahafeno honore, dia amin'ny anarany raisa zanaka ary fanahy masina, sy fanahy rano sy andraisana ianao isa momba ny tena Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay eo amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raha tsy toy izay efa niantso anao, iala amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahaliza sy matanja mombanao ny tompo. Izany fanekena nataona teo zany, raha kotoary sata andriatsilavo feno zo, dia amin'ny anarany raisa zanaka ary fanahy masina no itsofana rano sy andraisana ianao, isa momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raha tsy toy izay efa niantso anao, iala amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahaliza sy matanja mombanao ny tompo. Noho izany fanekena nataona teo zany, raha kotohary malala zolalaina, dia amin'ny anarany raisa zanaka ary fanahy masina no itsofana rano sy andraisana ianao, isa momba ny tena Kristy, ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raha tsy toy izay efa niantso anao, iala amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahaliza sy matanja mombanao ny tompo. Izany fanekena nataona teo zany, raha kotonarivo rojo ny faly, dia amin'ny anarany raisa zanaka ary fanahy masina no itsofana rano sy andraisana ianao isa momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raha tsy toy izay efa niantso anao, iala amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahaliza sy matanja mombanao ny tompo. Izany fanekena nataona teo zany, raha naivo manantena misandratra anjara soa, dia amin'ny anarany raisa zanaka ary fanahy masina sy fanahy rano sy andraisana ianao, isa momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay eo amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raha tsy toy izay efa niantso anao, iala amin'ny maizina amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahaliza sy matanja mombanao ny tompo. Amen. Noho izany fanekena nataona teo zany, raha kotomanantsoa Joelson Adolphe, dia amin'ny anarany raisa zanaka ary fanahy masina no andraisana tanana anao indray, isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ary anasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raha tsy toy izay efa niantso anao, iala amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Mahaliza sy matanja. Tapitra. Taony fiana amin'ny toerana any ianareo. Efa tonga ny namanareo dia mitsangana ianareo, efa afaka isika. Sao dia hitsangana ianareo miombona mivavaka isika. Vavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotranao zahay no ny amin'ity ora nomenao anay iainanay tonantrehanao ity, apetraka eo an-tananao raha eo ireto mpanomponao reto, izay vao avy nanamafy apahabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray eo no niantso azy, ary namaly zany antsonao zany izy. Da io ny fanapakeviny toetra amin'ny fahatokinanao, ka omeo azy ny hery ahatanterahany an'izany.
noho ny fanahinao masina zay mampahery azy. Ianao ihany no ka hanomana azy anatona ny latabatra ao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany, tsy azozogozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina zay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalany zany, ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatreny zao tontolo zao ho vavolombelona amin'ny teninisy ny asany. Favaka aminao zay tompo, mba omeo ana rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao an'ny zanakao. Eno zahay ray be famindrapo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mahalala anao, mpamonjy anay no entinay manao zany vavaka zany. Amen. Ianareo mpandray fanasany tompo vaovao, tany mafy zay anananao ahoana ny toy zay, tsisy zakany satroboninahitra ao, dia mitomoa amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitran'Andriamanitra rantsika. Maherezo ao mitombo sy amin'ny herin'ny faherezany. Aoka tsy anatra zay efa nataony teo aloha, fa ny teo aloha moa nataoko hoe teo aloha dia tiany aloha rehetra tany. Raha zato moa ny raisina indraindray dia rehefa mierina ny taona dia 20 sisa ny tonga eo. Fa tsika tsy taka izany, fa miorina tsara ary mitoetra tsara ao amin'ny finoana. Koa dia mahereza dia mandehana amin'ny fivalian'ny tomponareo. Amen. Petraka ianareo. Vita ny fanokanana mpandray fanasan'ny tompo dia mihira zany izy ireo dia mandray fitenenana. Ndawary dia mihira zareo dia mandray fitenenana foy araka ny voalazan'ny namako birao fiangonana eto dia aorianan'izay ny rakim-pahasoavana, tsy hoe ny vola ny zava-dehibe amin'ny rakim-pahasoavana akory, fa ny fahaizana misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay raisina. Ndawary ataovy ny hiranareo ary.
ry havana sy mpianakavy ny finoana amin'ny fofeny fisaorana ny arabanan'andriamanitra amin'ity andro manan-danja ity misaotra sy mideran'andriamanitra isika satria tsy noho ny herintsika fa noho ny fitiavany sy ny fahasoavany no natonga atsika amin'ny fotoana feno afaliana sy fankasitrahana izao manolotra fisaorana ho andro ampanabe sy ny ray aman-dre-mitanjana izay nanoka tena sy niezaka nampianatra ary nanome fanampiana sy fanentanana ara-panahy noho izany indrindra no antony nanoloranay andeha amin'ny fahazavany ity valopy ity ho mariky ny fahavononanay sy ny fitiavany an'andriamanitra ary ho fanampiana ny asa fanorenana izay ataon'ny fiangonana koa amin'ny mampanjefana sany tompo antsika aoka isika hiazona ny finoantsika amin'ny heri-po sy faharetana irosan'ny fiainana vaovao miaraka amin'ny Kristy ary hitondra vokatsoa ho an'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ho ary mbola tsy mpanjefana sany tompo kosa nefa manana ny faniriana indray dia manana fotoana ianarana anao manana ny finoana sy ny fibebahana araka amin'ny filazantsara amin'ny Matio 7:20 manao hoe makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao nanome anareo fitsaharana ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Tonga amin'ny fotoanan'ny rakim-pahasoavana antsika izao dia misy ny dekona hitarika antsika amin'izany rakim-pahasoavana ny fanokanana mpandray izany no atao izao dia manao an'izay ny fianakaviana sy ny mpanotrona dia efa misy moa mivatana tokana ho an'ny fahasoavana dia ny dekona no mitarika antsika fa tsy tonga dia mandeha fa misy dekona indrindra sy andamina antsika amin'izany dia fanamariana kely ry havana rehefa manao rakitra tsika dia aleo entintsika foana ny poketra antsika izany aza apetraka eny amintsika fa aleo mitondra ny poketra foana antsika rehefa mandeha misaotra to.
ndreto izay menakavy mampitodika ny fonay an-trano aminao. Ianao l'Andriamanitra mpamaly vavaka ary manokatra ny lanitrao ianao mba mpitahiana sy ny fahasoavana amin'ny endriny rehetra. Ankehitriny izahay ry Tompo, vavaka ho an'ny reto mpanomponao tsirairay avy, ao ny mpianatra ankatoko izao fanadinam-panjakana na CPE, BEPC sy ny baccalauréat mba amin'izay maro hafa atrehinay. Ndisy ny mambavaka ny tolotsaina sy ny tolom-panahy avy aminao, ny fananao ny ahatonga ny tsirairay avy, izay rehetra manankina ny fianarana io aminao, ahita valim-pity avy aminao. Ao anatin'ny fahatanorana ihany koa maro ireo fahavalo miady ho anay. Izy ny mambavaka ny tanora mba ho tamanao amin'ny tempolonao masina, arovanao amin'ny fahavalo amin'ny endriny maro, ka mba ho tanora vonona sy vanona ary ho avy ny fiangonana sy ny firenena. Ho an'izay efa vontotaona ao anatin'ny fahanterana, indraindray misy aretina izay mikika anay, ianao hampahery reo mpanomponao reo ho ela velona, feno fahasalamana, ny tsy salama na ny an-tokantrano, na eny amin'ny toeram-pitsaboana sy eny amin'ny toby. Dokotera tapitohatra ianao, manasitrana ny aretinay. Izay manam-pikasana te hamita trano ary te hanambady ara-dalàna vitatsodrano eo masonao, sy izay manana antonasa mba minorinasa kely izay tantananay, ianao hanampina hitahy ny tsirairay, ny avanay na ny ankaiky na ny any lavitra, indrindra ny any ampitan-dranomasina, tsy izay mikasa ho any ianao ny asanao, hanao ny asany manokana, jereva amin'ny solomasom-pamiraponao. Ny fiangonanao maro ireo asa atrehiny, tafika masina, ny herinandro fanahy masina, ary ireo fotodrafitrasa izay nataon'ny fiangona, ny risy-posiny risy-panahy avy aminao ane ahatsapanay fa tena zava-dehibe ny fiombona ka hatanteraka ireo asa samihafa ireo. Ny tompona andraikitra isatsokajiny hirezonao atrany, ny fiainan'ny firenenay mba ho tena ho ambininao sy asoavinao, ho firenena voafidinao. Betsaka ny tianay ho resahy sy angatahina aminao, fa efa fantatrao izay mahasoanay, ka tonononay manginy aminao izay hetaheta manokana ataony tsirairay avy. Heno ry izany. Ny vavakay ry Tompo, akambanay amin'ny vavaka nampianarinao fahiny izay manao hoe rainay zay masina tonga ny fanjakana
ny vaovaom-piangona. eny ary manatitra ny fiara-pana ho antsika rehetra indray amin'izao lakamisy izay fotoana manokana izay atserovantsika ny akarana ny karan'i Jesoa ary fotoan-dehibe zany ho antsika kristianina satria tokony moa raha tsy niakatra ny tompo dia tsisy ny fanahy masina izay nidina dia amintsika ary ny fiakaran-tany dia mifoana ho antsika eo ankavanan'Andriamanitra ray mandrakariva. Le faharoa dia miaraba ihany koa reto zanatsika izay voavy natokana ireto nanolo tena ho an'ny tompo ary enganehanareo mba hahatra hatramin'ny farany amin'izay fanoloran-tena izay efa nataonareo teo izay ary ny tompo anie ombanareo hatrany amin'izany fiarahanareo amin'izany. Fandaharam-potoana samy hafa eto amin'ny fiangonantsika ny Pentecoste tsy misy ny fiovana moa zany ny amin'ny fanompoam-pivavahana fa miditra takany mahazatra ihany isika miditra indroa ny amin'ny andro sasany sy ny amin'ny sivy sasany ny alahady ny Pentecoste izany barako zany. Tahaka izany ny valopam Pentecoste izay efa fantatsika dia efa afaka mandray izany isika nanomboka tamin'ny alahady lasa teo reny moa dia ho an'ny fiangonana ho amin'ny fanatanterahana didy foibe sy ny amin'ny adidy samy hafa izay tanterahan'ny fiangonana na amin'ny synodam-paritany koa izany. Ny fitsangatsanganana mialatsinainy Pentecoste miomana ho amin'izany sady koa isika rehefa afaka misoratra anarana teny zao ao amin'ny concierge efa misy cahier ao dia misoratra anarana isika isan'ny fianakaviana izay andeha apetraka tsara iny mazahoana mandamina ny fiara izay hitondratsika ho amin'izany eny amin'ny PK 19 RN3 eo akaikin'ny alolokeliny Sampanana ho any amin'ny Ambohimangarova iny eny zany tsika no hitsangatsangana indray amin'ity alatsinain'ny Pentecoste ity. Ny fandaminana dia amin'ny 7 sasany maraina isika no manomboka miaingeto hatramin'ny 8 zany ny fandaminana ny fidiranao anaty fiara amin'ny 8 isika efa tsisy eto amin'ny fiangonana intsony miomana teny zany koa teny zao koa isika ny amin'izay zany mba tsisy ny fahatarana fantatra ihany fa efa manomboka ririnina zao manomboka miamaizina ny andro miamangatsika kanefa na izany aza dia somary mamiezaka kely isika ao anatin'izay mba tsisy ny fahatarana be loatra ho amin'ny fahatongavantsika eny an-toerana. Ho an'ny sampana sy ny fikambanana amin'ny sabotsy ho avy zao fantatsika fa fivorian'ny mpihevitra rasy ny fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo fampatsahivana ihany moa zany satria rehefa sabotsy mialohan'ny fandraisana no anatanterahitsika zany fivoriana anankiroa izany mpihevitra rasy ny mpandray fanasan'ny tompo fa ao aorinan'ny fivorian'ny mpihevitra ao aorinan'ny fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo zany hoe vita mihitsy ny fanomanam-panahy zany dia mba miantso ny président ny sampana sy ny fikambanana rehetra zany na solotena avy ao am'birao zany raha tahiny ka tsy eo moa zany ny filoha zany fa misy fandaminana izay ho ataontsika zany ao amin'io sabotsy io zany misy fandaminana momba fampiasana ny trano eto amin'ny fiangonana zany no anaovana an'izay fiantsoana izay. Ny maranako azy fanentanana antsika sahady ny amin'ny herinandro ny fanahy masina izay manomboka amin'ny alatsinainy faharoa ny volana jona ho avy zao isaky ny amin'ny anora sy fefany dia ho avy indray etsika hiara iombona hitsena an'izany fanahy masina izany. Izay ihany efa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izay manome amin'ny fifaliana no sitrakin'ny tompo tonga eo amin'ny fotoanany rakitra isika dia ny antoko-pihira anao ny hirana.
Ny fanoloran-tena ho an'ny tompo dia mitohy makeo amin'ny faraisana fanasan'ny tompo. Ato moa tsy hoe misaraka ny faraisana sy ny fampivavahana fa miaraka, ary dia ny mpandray fanasan'ny tompo dia mitsangana rehefa tonga eny ny dekona mizara ho anareo, satria zay no lalàny fa mpandray fanasan'ny tompo ianareo, fa nahazo dia mipetraka ny ray W. Raha tsy mpandray ianao dia mipetraka, aza mandray fa tsy mpandray ianao zany tandrimy tsara zay. Raha ohatra ka mpandray fanasan'ny tompo ianao mety avy any amin'ny fiangonana katolika na avy any amin'ny anglikana sy ndreka ka te handray dia mahazo mandray ianao, tsy misy olana zany. Dia mirary tsika hosoa ndao tsangantsika an'olo tena ho an'ny tompo. Hira voalahatra. Rombe folo sy dimanjato andininy faro. Jesu tompo aviaka lazana raisunavre sayumeku fulatena ainaku yematukia autumpu asukunin teninam tenisua mafali numenam waiza. Amen.
mahazo toerana tompoko. Mbola ao anatin'ny fotoana himpanjinana tsara ny fampivavahantiko zao a mbola vo amin'ny folo sasany zao mbola tsy masaka mivarany hatramy fahazamaika ho any. Andehantsika iravana malala iroso amin'ny fanasan'ny tompo hira fanampilarana fahafolo andininy voalohany no isantarantsika n'izany fandraisana zany aoriana fandraisantsika mandretsotrano avokoa isika rehetra. Dawary. Tunu mavaku manene akatsaku shifa katwavaku ni tumpoko tsitua nyeta iatiza Ataminitaloa si omandrakisa Irakasati tena minumi nusimakatu Saditi iya anandamanitu mi vavakasati nama falisimanate na ni avutaume Marakisa turi. Ry afaka malala indro mivelatra manoloanantsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana ko mitsangana sandrato amin'ny tompo ny fonareo mitsangana ny mpanefanasan'ny tompo. O Jesosy izao ny mofinaina ity ny mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Ivavaka isika. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao. Ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-tantara sy ety ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro isan'andro. Ny anjely tsy omby alinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora sy ireo olom-boavitra efa sambatra ao aminao. Ko avelao re ny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo mpisantara sady ny fanjakana sy ny fiompiana hoe Masina, 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 petraka vetivety isika. Aoka inotsika ny teny fanorenana ity sakramenta masiny ity manao hoe fa i Jesosy tompontsika tamin'iny alina izay namatiana azy tena nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no atao fahatserovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misy toa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloko. Izao no atao fahatserovana na ovinana misotro ianareo
fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Manasanao mpandraifanasan'ny tompo hitsangana indray. Ivavaka isika. Ry tompo rainay an-danitro, indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavana zanak'olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, fitsanganany avy tamin'ny toeran'ny maty ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay, dia miandro sy mitalo amin'ny fiverenana izay, mba fenoa ny voninahitra ny fanatim-pisaoranay. Da io tanteraka izao sakramenta masina izao ary mba ikeo endrika ilay fanaty-tatokana sy tanteraka nateriny indray mandeha monja ho anay teo ambony azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Ry tompo rainay ny an-danitro, aoka hiasa ny fanana masina, hamasino ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, ary hamasino ny kapoaka mba hanambara ny ran'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahy masina, mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'ny tomponay, eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no aharinao anay, amelomanao sy hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Pomeno anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahanay izany. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay no vakiana ho antsika. Satria raha ihany ny mofo dia teny iray ihany sika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany vatana iray izany avokoa. Ary ny kapoka ny fisaoran'izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika, ny ranon'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho antsika ho famelan-keloka. Satria voapetipety nota mandrakariva ny nofontsika ho didin'ny mpahotana raha teo sika, andeha sika hanetiteny anatrehan'ny tompo, hanonona ny vavaka amin'ny fanetretena iombonana manao hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanaka aho. Tompo, tsy mendrika nidiranao ambany tafitranoko aho. Tompo, tsy mendrika hitsipina izay tsombontsombo ny latsaka avy amin'ny latabatra akory aho. Amen. Dia hoy Jesosy Kristy tompo, andeha fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Petraha ianareo efa mandalo eny aminareo ny dekona dia mitsangana ny mpandray fanasan'ny tompo, izay no alalany fa mpandray fanasan'ny tompo ianao, fa samy mahazo dia miara-mipetraka isika. Davary. Endrika zareo amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika ireny ho an'ny mpianakavy ny finoana ary zareo am-pifaliana. Davary. Ny hira voalahatra. Elany alany ny soratra masina izany. Yeah.
hery. Izaho no mofinaina, ity ny mofo izay midina avy any an-danitra, mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko fihinana izao tontolo izao. Amen. Ianareo rehetra izay mangetaheta makanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manambola avy mividika homana, eny avy mividy divay sy ronono nefa tsy ambola na mikarena, nahoana ianareo no manano vola amin'izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Miaino dia miaino iahy, ka hano izay tsara dia aoka ravoravo amin'ny matavy ny fananareo. Amen. Raha niarana atsangana tamin'ny maty Kristy dia katsaho ny zavatra any ambony eny amin'ny toerany Kristy izay mipetraka eo an-tanany ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy eo ao amin'Andriamanitra.
raha iseho Kristy fiainantsika dia ara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Hoy ity ny tenako izay omena ho anareo reso hano zao nataovy fahatsarovanahy ka misora ao amponareo. Amen. Arokoa Jesosy Kristy tompontsika sotronareo rehetra ity fa ity norako dia ndrano fanekena vaovao izay latsaka ho any rehetra ho famelan-keloka ataovy izany fahatserovana no fiana no misotro ianareo. Mamra Jesosy ny fitiavanao. Mami ri Gesù, mami ri Gesù, mami ri Gesù, ni fitiavana. Mamina sy telonay tokoa ny fitiavanao Jesosy nasehonao zany tamin'ny nanoloranao ny tenanao sy ny rahanao ho fanadiovana anay ary ahatonga anay ho afaka mifandray amin'Andriamanitra. Misaotra Tompo noho ny amin'ity andro ny akaranay ity, izay andro tsy verimaina fa andro niainonay ny teninao ary nandraisanay ny fanasana masina ary nahatonga olom-baovao indray ao amin'ny fanjakanao. Dia taio ny tontolo andronay, ny herinandronay ary ny volana sy ny taona, ho volana sy taona irahana aminao mandrakarivo zany, atserovanay fa manana ny fanahy masina izay mampahirinay ary manam-piadanana izay fiadanana maharitra tsy lotso rava omen'Andriamanitra anay. Misaotra Tompo noho ny amin'ity fanasana ity fa fifaliam-beo anay ny nandray azy. Misaotra Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. So tsika dia mamerina ny kapoka sy ny manantitra ny fanoloran-tenantsika ho an'ny Tompo. Soniamarinanao Lunambaita Vianai Amini Andru Farani Amini Andru Farani
sesoni amarinana Ruramba itafiana Amini andro farani Amini farani Jesu ni amarinana Ruramba itafiana Amini farani Sesoni amarinana Ruramba itafiana Amini andro farani Amini andro farani Sesoni amarinana Ruramba itafiana Amini andro farani Amini farani Zao no afatra ho antsika rehefa avy nandray ny fanasana masintsika fa ny fanantenana no namonjenantsika fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetanysika aoko ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa feno ny fahatanterahana izany amen. Ny hira fanampiny larana fahasivy amin'ny telopolo andiny voalohany dia raisina ny tsodrano farana fotoana tsangana isika rehetra. Yeah.
anareo anie izao tsodrano tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao. Ary Andriamanitry ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadarana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny heriny ny fanamasina ho aminareo any ny tompo. Amen. Mahazo toerana ry afaka. Fa afaka mangina isika saotra an'Andriamanitra. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia miraro fitahin'Andriamanitra ho antsika rehetra ry havana malala. Fandaminana kely ny katekomeny ny mpandray vaovao moa zany fa tsy katekomeny intsony. Mpandray vaovao dia mijanona eo makasary nareo ho anay mivady dia makasary anankiray ihany ho anay miaraka aminay mivady nareo zay ihany ny sary alaina fa nareo mahazo makasary amin'izay tianareo rehefa avy eo. Zay tsisy mihetsika ianareo zany fa ny olona no mihetsika araka fandaminany diakona ndavara. Pakasary mahazo midina aty ambany fa makasisy netsy amin'ny ilany etsy.